Ichangana nanga tangana santi manana bi fuchituku yalabana amagani neva fanano vana suwa chaningena na vomeka pavatu achano vana no vanya fara kosenda davo Nenara not you far different people kuchimi yapu Asana tara velati fankatya namba Fache fami sila sanya zeto wimba baba Kamandora machinani Fia vara na toba Fache fala sankora sana avano zevo tiana Chowane indano Asana tara velati fankatya namba Ache fami sila sanya zevo wimba baba Kamandora machinani Fia vara na toba Chefala sankora sana avano zevutia. Kamadora metilani, iya varana Chefala sankora sana avano zevutia. Kawane Sanarigi fe una winyane, para fe uno li tu mangan, tu manin fa tu mangoma. Sanarigi fe una winyane, para fe uno li mala el san, mala el nin mala el goma. Asasa kat meti goma, fedi no sawa kat meti goma. Akita sara no me. Sanarigi fe una winyane, para fe uno li tu mangan, tu manin fa tu mangoma. Sanarigi fe una winyane, para fe uno li mala el san, mala el nin mala el goma. Asasa kat meti goma, fedi no sawa kat meti goma. Akita sara no me se me kat si goma. Akita sara si kat galerie, asaka kat meti goma. Ulo kat si goma. Kat kola na asaru tu, kat kola mapangoma. Kokera jose manate, malatu fu, patu kakao malake, malatu fu, milano alawe, milano fu, kontaku fino rupanda, agati fu, nage la tasa utilige, nage. For sick love doesn't get the better of no. Tonight I get a dozen feeling. I get my head. For sick love doesn't get the better of no. La tequila knows all that. Getting sick in no mouth. I fall in for me, so I come no for Chanda Iga. La tequila knows all that. Getting some good old mouth. I fall in for a days, I come no for Chanda Outcraft. Una calos, una cachapilos, chita puchita la caniba kikufera. Una
take it down there. La casa antigua. Love to take it down Salam Chikia. Isana rumane bunana, indamure pamudi maswari. Oh yeah, simanana mana, simishani zamba, itafatafaku. Yeah. There's a night as a nane, I don't know it, babe. Yeah, manaluka nyedi chao, inyaluka yanikai, so it's shani. It is an obe, machara no sorry malala go. Simafona te wana za jafake. Lisa fano neza nitana go. Yemuna no watingeti zaka kwe. Yeah, na yano na muti nyakani zao. Iwata kumajiti nilala kwe. Yeah, anyamina sanu nibanda do. Anumanu sakafu pitavani. Hey, I'm so to see my dad in the sangara. Zagira nishani. Yeah, sa ayati yavana nangamba nyani. Natokongamba for yisti usai. Tusai. Amitaka, amadika, tilu fadilu. Manaluka nyedi chao, inyaluka yanikai, so it's shani. I don't know, baby, machara no sorry malala go. Simafona te wana za jafake. Lisa fano neza nitana ku. Yemuna no watingeti zaka kwe. Rayano na muti nyakani zao. Iwata kumajiti nilala kwe. Anyamina sanu nibanda tu. Anumanu sakafu pitavani. Machara no sorry malala go. Simafona te wana za jafake. Hey, Lisa fano neza nitana go. Yemuna no watingeti zaka kwe. Rayano na muti nyakani zao. Iwata kumajiti nilala kwe. Anyamina sanu nibanda tu. Anumanu sakafu pitavani.
Efa anaty émission za. Chez nous, on est peinard. On fait tout local. La viande, c'est chez Maïté. Les blagues, c'est chez Kim. Les légumes, chez Max. Tout est local. Enfin, peut-être pas notre gaz. En fait, si. L'option Gaz Vert Plus dans votre contrat gaz, c'est au choix 5 à 100% de gaz vert certifié produit en France. Efa anaty émission. This is a Rickland production. Safady somary misy miantso na izanatrany andefa hira ray satria vetivety tompoka minsista be iro zany. Efa anaty émission za io président. Président efa anaty émission za io mialatsiny a. Allô vita émission ka ino za. Ruti yanilanda Ti aglio più fina Regalando vita no Si zarecha tono ai Ti te guagna badica Am soya no terena ku Fala sere tiku Mani benya tompu Я ночью видок тядича Ажами заюняча Галуангам будапиша Nie zakajanione noze nie tie Feno to steti manche Tadile no da zuko mafie Siuvita kunya chai zale Galelu za ande ya lamina Bamiangabe no waza tuni tuni Namburatia no waza abela Sakanya din feu no manjo tiruti Tanya itamao Kanati sin sognata Ulu kafeti kuyo chamnao Diale kuyunu na yan Twisayo wita Nilano Regna bandit, dara indu tanyano, kumatia rudi ila, mazaka fana badi, fazat, mazaka te donoti. If we sanadra na pito manino, manzo mudava to me separina, fana pana tene no way, so no we fanu nandifa. Saya no terina ku, la sereti ku, mani banya tompu. Я ночью видок тядича, Ночами заюняча, Галуангам будапиша Bamiangabe no waza tuni tuni Namburatia no waza abela Sakanya din feu no manjo tiruti Tanya itamao Kanati sin sognata Ulu kafeti kuyo chamnao Diale kuyunu na yan Twisayo wita Nilano Bamiangabe no waza tuni tuni Namburatia no waza abela Sakanya din feu no manjo tiruti Tanya itamao Kanati sin sognata Ulu kafeti kuyo chamnao Diale kuyunu na yan Twisayo wita Nilano Joanne antsika amin'izany zany a. Miarahaba Jean Ludovic Raimbolara Zafindrazaka. Fa miarahaba antsika androany alina ary ny fitenenana ary
Tsaratsara dia manaraka en direct fa naninona ianao madame Eve Duchesne? Rary fahasalamana ho anao ary prompt rétablissement hozy izy ny fitenena an'izay. Bon, ny resakantsika androany dia resaka anaky roa mazava tsara. Dia ny resaka mise en quarantaine izay miteraka polémique ngeda be ary mampimenomenona ny maro tsy hanatoerana ary indrindra tsy aty ivelany ihany koa ka mampisy fivoahan'ny saina ratsy sy ny teny ratsy mihitsy araha amin'ny zavatra miseho amin'ny raharahany resaka mise en quarantaine ity satria dia misy olona manararao izany hoe tsy maty aloha ilay olona fa manararao paty ihany satria maro ireo olona avy aty ivelany no midinja ary tena mamay mihitsy tratran'ny mise en quarantaine imposen'ny fanjakana malagasy satria dia tsy manana safidy akory izy ireo hoe ho atsy na ho aroa fa dia misy imposition tsotrotro izao. Alohan'ny hidirana amin'izay dia faharotsika resaka momba ny resaka ino izy teo le processus ny lancena andreo teo Emmanuel Macron tamin'ny ino izy teo tamin'ny volana février 2020 izay nanaovana raha tadidinareo conférence sura fa tsy tadidinareo fa dia tsy maintsy ampatsahiviko nametrahana an'ilay hoe accélérateur acte A izay basé sur 4 axes izy io hazavaintsika eto fa ny tena lohateny hitondrantsika izay dia ny hoe non seulement tsika malagasy zany tara siècle iray amin'ny fivoarana eran-tany dia vao mainka ilay mpitondra antsika mantetika antsika ao anaty lavaka maizina ary izay no mahatonga antsika foana manana perception diso na hoe à côté de la plaque mihitsy amin'ny zavatra mitranga eran-tany ary tena mampalahelo ny miady hevitra amin'ny malagasy indraindray satria isaorana aloha misy an'itony fandaharana itony fa ny miady hevitra ny henona dia hoe miseho mpanao politika miseho mahay ara dia tena hoe mbola misy zany atao amin'ilay milaza hoe hafa ihany ny gasy manana ny maha-izy azy ny gasy tena iny ny ekeny iny fa ny tena marina ilay manana ny maha-izy azy ity matetika any amin'ny lalana diso satria rehefa atao mikaoty tsy lasa lavitra akory ilay izy fa entina atao ampy-pody toerana fotsiny dia rehefa tena mesurena ilay izy sur le plan planétaire na amin'ny resaka global na globalisation tena tsy mitondra lavitra akory ary tena mampalahelo satria maro amin'ny mpanao politika malagasy zany no mampatory ilay malagasy amin'izay zavatra hoe tsika malagasy anie manana ny maha-izy antsika izay ilay manana ny maha-izy azy izay misy marina izay fa ny atsasak'izay diso amin'ny fametrahana azy amin'ny zavatra tokony handeha amin'ny tena izy ka izay no hidiran'ny lafiny faharoa hoe ny mpitondra non seulement mivoatra rapide be ilay zavatra mitranga eran-tany fa ilay fitondra malagasy tsy ala-pahazy mihitsy ary tsy maharaka an'ilay fivoarana na dia efa zavatra efa omena fotsiny ara tena pratiquement hoe gratuit sans engagement dia tsika indray mbola miavina ary be zesta amin'ny zavatra mitranga sy ny karazana ka dia hidra amin'ny tatasika tsika hoe amin'ny lohateny tatasika dia hoe fa maninona ny politika ary ny fitondrana manova olona ary tsy manova olona hoe amin'ny tsara fa lasa
tsy vanona. Azotsika atao tonga dia ampifandraisina amin'le mise en quarantaine le zavatra mitranga satria ho raisitsika exemple ao anatiny ao le izy dia eo tsika maheno azy ahoana ny valehany. Ny fanaovana politika ary ny fatongavana eo fitondrana mahalasa tsy vanona na tsy valahara ny olona. Tadidiko mihitsy le tenin'ny Ramatoa Saotra Newsman Ramarson, adiniko moa le prénom izy iny le maty iny izy fa iverina amiko ihany rehefa avy eo azo menatriny fa avy lavitra io ary tsy afenina fa mihazakazaka amonjena ny émission ty. Tsika moa mifanaraka tamin'njareo silamo hoe mba mivaly sy fefany aty a Frantsa le izy manomboka dia misivy sy fefany any a Madagasikara zany. De nekena mba fangatahanjareo satria aminjareo le manao an'le taraoui sy le ramadany dia mba mangataka ny olona de nekeno. Fa izao gasy ka manja fa tary zay atao ahoana fa io no antsika. Zay le frappe zay ka zao. Lasa very aminareo asianareo an'ity gasy ka manja ty indray ary tena marina fa manja le gasy. Le fanaovana politika ary le fitondrana fanjakana miaraka de mahatonga olona tsy vanona na tsy valahara. Hoy tompoko vavy Ramarson hoe ministra zany mba ampatsivo amiko eto anie zalahy raha tadidinareo hoe azafady hoy izy hoe ny olona vanona anio izy tsy vonona hitondra zany fa ny tsy vanona no vonona. Ary zay daholo ny eto Madagasikara ozy izy. Ny vanona ozy izy tsy vonona ary ny tsy vanona no vonona. Tena marina io tenin'ny Ramatoa Nadine Ramarson io, zay fa miverina amiko nareo taraiky be. Marina io tenin'io satria rehefa tena dinihana amin'ny fomba tsy miangatra de zay no nitranga indrindraindrindra amin'ity zavatra amin'ny hoe mandinika ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina ity isika menakavy. Aza adiny koa nefa fa misy ihany koa nefa olona zay tena traitentsika tsy vanona tsotro zao kanefany rehefa vita le zavatra rehetrarehetra zay tsika vao tonga saina hoay navita kay le olona iny zany any amin'ny faharoa ny andinihantsika an'iny. Fa ny amin'ny ankapobeny de hoe manova olona amin'ny politika ary indrindraindrindra ny fitondrana tonga eo am-pelatanana olona anankiray indrindraindrindra ka malagasy no tenenina mahatsy vanona ary mahatsy valahara. Tamin'izany andro tany amin'ny taona 3 tany ho any dia nanana namana mpiara-mitolona nieritreritra ametraka an'izany atao hoe tena firenena madio mangatsakatsaka lavitry ny corruption na ny hoe alatralatra madinidinika fanodikodonana trafic d'influence accaparement de terre injustice. Nanamana maromaro tamin'izany ary tany amin'izany taona 3 zany de tena entin'le verve amin'le hoe redevable ianao amin'le firenena satria tany amin'izany 3 zany ny efa mahatsapa hoe efa mba tafita kosa rangaha
tsy tak'izao raha tsy nisy an'ireo malagasy mifofotra mandoa hetra miady mafy ho an'ny firenena, miady mafy ho an'ny ireto taranaka, satria zavatra mitranga dia zao. Raha olona tena misaina sy mandinika ianao dia tsisy zany atao hoe fampianarana gratuit zany raha ny tena marina. Satria ny antony dia zao, mandoa vola, ny jiro, ny rano, ny etratrano, ny karama amin'ny mpampianatra, ny sarja rehetrarehetra, ny EPP, ny CEG, ny lycée sy ny karazany, ny université, sarja presque gratuite daholo zany raha ho an'ny mpianatra malagasy. Ny tenako manokana dia nandalo tamin'izany hoe collège d'enseignement général teny Nansana, lycée Sizy Rabearivelo, université d'Ankatso. Tamin'ny andronay mbola nisy ny vazaha na ny coopérant na mpianatra tonga teny amin'ny lycée. Dikan'izany zany tsy dia tena tratran'le malgasisation loatra izay, kanefa ny efa tratra ihany taty amin'ny CEG, fa rehefa tonga tao amin'ny lycée dia mivadika girana izy dia lasa amin'ny teny farantsay daholo ny fampianarana satria vazaha no nampianatra tao amin'izany lycée zany tamin'izany. Tonga teny amin'ny teny amin'ny université dia teny vahiny daholo, tsy any le adevitra fa natongavana ny PN tao anatin'ny coopération ireny vahiny ireny izay alasarja ny fitondram-panjakana malagasy ny hébergementan'izy ireny taty Madagasikara, dia nisy vola niala avy amin'ny fanjakana, zany hoe nisy vola niala tamina vahoaka nandoa indirectement afahana finansier an'izany zavatra zany ary fluidité an'izany atao hoe couverture recouvrement d'impôt na taxe zany tamin'izany, dia anisan'ny tena hoe leitmotiv ny Banque mondiale sy ny FMI mihitsy hoe alebiazo ny asietinareo, alebiazo ampitomboy ny recouvrement fa kely loatra sy ny karazana. Tena tadidiko mihitsy zany ary tena anisan'ny hoe presena mihitsy ny fanjakana malagasy tamin'izany. Dikan'izany zany dia hoe raha ianao fleury, raha ianao zatsy na zaroa, eny fa mety tena hoe zay nianatra tamin'ny Saint Michel, zay nianatra tamin'ny ESK, ary goudron hitsahan'ny tomobilinao isan'andro io zavatra infrastructure ampiasainao isan'andro io na amin'ny fahasalamana zany tamin'izany andro zany. Tsy voavidy vola fa misy zany le atao hoe redevabilité, ary zay no nahatonga an'ireo tanora maromaro ireo hoe andao rangatsika hivondrona fa jereo raha Ravalomanana ary ity vo 2003 fotsiny dia efa manao ny ataony ary tsy mandeha amin'izay loany ny fitondrana. Zany hoe ny tetỳ amin'ny côté fasy zany hitan'ny olona dia hoe tsy revesy mandidy Ravalomanana ary tsy corrompu, fa ny côté pile hitan'ny manatsaina tsy manana vision sy mailo aloha dia efa nahita hoe andeha any amin'ny tsy revesy mandidy ity zavatra ity ary hanao décision unilatérale hatrany hatrany ty rangahy ity, ka dian'izao tsika efa tsy maintsy miomana hoe iongana zany Ravalomanana zany ary ekapoka zany Ravalomanana zany fa ny zavatra hitranga dia après an'ity Ravalomanana ity zavatra oza nitranga amin'ny firenena satria modèle ratsy nomeny Andriamatoa Ravalomanana. Io modèle ratsy nomeny io dia zao fanapahana didiky fe lehibe, fisamborana olona tsisy fitsarana, fanagadrana olona tsisy motif, fiangazena volam-panjakana tsisy procédure. Maromaro fa zay no tena hoe anisan'ny ngeda be indrindra zany, ary ho anareo fanatika moa dia tsy zakanareo rehefa miteny an'izany fa zany no hitanay zany
rehefa nataonay ny expertise ny hoe fomba fitondran-dravalomanana dia zay no natonga anay nanapa-kevitra ny ampidina olona teny an-dalambe ny 20 mars 2003 andro anniverserany Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy io. Tamin'izany andro any dia tao anatin'ny io groupe de réflexion et action io Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Izy raha teo moa dia tena hoe le zavatra mitranga zany dia zao hoe analyse des faits économiques et sociaux en vue ana dynamique économique sociale nouvelle ny eritreretina ametrahana zavatra hoe fanjakana moderne sy tandalana ao anatin'ny zany atao hoe mode de gouvernance transparent sy efficace. Zay ny eritreretina tamin'izany. Ary rehefa manazava ny kahany zany atao hoe fanaovana engagement tsisy procédure, fanapahana hevitra anankiray unilatéral, dia tadidiko tsara mihitsy ny tenin'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy tamin'izany hoe tena ianao kosa aloha Fleury, raha sanatria ianao ndray andro any tonga amin'izany atao hoe firenena zany a, raha vao manao an'izany ianao dia tonga dia za miala voalohany ao anatin'ny ekipa. Satria zany tao anatin'ny groupe io za zany ny leader no nitarika sy namorona ny groupe de réflexion et action io tamin'izany. Dia hoy za mantsy anazy hoe dia ahoana ho raha ianao manao azy? Dia manao an'izany aho tonga dia hoe raha misy mpitondra miaraka aminao ohatran'izany sy ny karazany dia na ianao mihitsy ao manao ny adalàna teneninao eo. Dia zao tsara mihitsy ny teneniny impossible. Zay ny tenenin'ny Lalatina Rakotondrazafy. Mbola teo daholo ny groupe tamin'izany raha natadidy impossible, tsy hanao an'izay Fleury. Tu me connais assez bien aux izy. Zay mihitsy ny teneniny taminahy. Tu me connais assez bien aux izy, jamais je ferai ça. Ouais. Au moins je suis rassuré. Ouais. Ny différence atsika hoa dia zao, ianao mbola tsy tonga hoe tena nitondra tao anatina fanjakana. Za efa nalala an'izany hoa ary tsy tante tamin'izany akory aho hoe iny any dia hitsolasolana hitondra direction anankiray na farafaratsy ny département anankiray hoa tsy tante tamin'izany mihitsy aho. Fa dia mahafinaritra zany aho fa dia mitovy daholo ny isika reto fa andao hifandray tanana zany ifanao voady hoe ny firenena no ambony indrindra miaraka amin'ny vahoaka malagasy, ankoatran'izay ny intérêt personnel bany. Izany hoe voaozona zany ny intérêt personnel tsy miditra ao anatin'ny resaka, ao anatin'ny zavatra tokony atao. Dia sondriny riny dia tena entin'le hoe fatanon-drana tsy mieritreritra akory hoe ay reto olona reto ka iny sasany surtout zany Lalatina Rakotondrazafy zany hafa mihitsy mitetika tao anatin'ny sainy ary hafa mihitsy ny zavatra mieritreretiny. Satria raha ohatra zany hoe ity kialakely ity zany dinihana sy rehefa meno azy ianao zany dia hoy aho tamin'izany hoe ho lasa lavitra kialakely ity. Satria le verve entiny ao anatin'le zavatra teneniny zany dia ohatrany hoe tena ao zany e. Fa taty aoriana moa zany maro ny tonga dia nidote hoe tsy miaingo ty Lalatina Rakotondrazafy ity satria zao io zavatra hoe maro ny dote io zany a. Rehefa tonga izy dia iny fanetsampy niaraka tamin'ny Andry Rajoelina ary tsy afenina fa izy irery no nandeha niaraka tamin'ny Andry Rajoelina tao anatin'ny groupe io. Teo zany ny tonga sainany olona hoe ka ity kialakely ity zany tao anatin'ity groupe ity
Akoatran'ny hoe fanaovana radio nataony zany sy ny karazany efa nanana tetika hafa mihitsy sy ny zavatra mitranga. Lasa izy tany amin'ny andro radiolona tany voadaka vany dia nilatsain'ny ekipa hoe akorinao zay, tsy vanina le andro radiolona ozy zay tsy vanina le andro radiolona ozy, tena fatina alika ozy. Zay ny tenin'ny Lalatiana zany sy Fidèle tamin'izany andro zany. Latsaiko moa izy da tamin'izany. Tsy vanina, fatina alika ary mampirevy ary tranondanga ozy izy. Zay zany ny tenin-jareo fa tsy hay moa zany zay tsy mifanarahany tao fa rehefa atao ny fanadihadiana dia resaka hoe privilège, pouvoir politique matanjaka ho an'ny Lalatiana surtout satria zany no tena hoe soi-disant manao ny communication amin'ny président nefa tsy fantatry Lalatiana tato amin'ny ilany ny andro radiolona nanana ny Pierre Older sy Maurice Tsiavonana ary tena plus ou moins négligeable izy tamin'izay ary tsy nirarahiny andro radiolona akory malgré ny zavatra nataony tao anatin'ny tolona amin'ny fanaovana izy ireo tao. Ka natsapy raha matokely fa voadakadaka, voailikilika ary namaivamaivana dia mivadika taty amin'ny opposition. Nety taminay moa izy dia kipahanay afo teo tamin'izany izy satria efa fantatra hoe ity sipity tsy mena mivadika. Saingy izy ny fanarahana zany tary aloha tary dia hoe ametraka firenena transparent, mode de gouvernance transparent, madio, dynamique, moderne, efficace sy ny karazany. Mpitondra madio, moderne, efficace sy ny karazany. Ary na Fidèle rehefa nahita an'izay hoe ty pitsan'ity bainina ozy Fidèle zay tamin'izany ka ohatrany tsy matoky ny pitsan'ity io le izy tonga ny fiverenany andro radiolona. Izy raha teo moa voaterina nanao taratasy fampifonana tamin'ny Mamy Ravatomanga dia voafatotra tao izy rehefa nandeha le tamin'ile fitsarana satria resy izy dia voatery fona dia iny izy miaraka amin'ny andro radiolona io dia eo amin'izay tsika miverina any amin'ilay tany aloha hoe raha izaho ozy izy no anao an'izany hoe fanaparam-pahefana, impossible ozy izy, tu me connais assez pour que je fasse ça ozy izy. Ana moa izy raha tsiraka didé zay, faut jamais dire jamais ozy izy. Jamais je ferai ça ozy izy Lalatiana. Dia nijereko tsara moa izy. Rehefa niteny an'izay dia hoy zahako hoe bon, misy fotoana zany azo iarahana amin'ny kerakely ity. Samby mahitika izao amin'izao fotoana izao. Raha ny zavatra nitenen'ny Lalatiana nandritry ny farafahakeliny 3 taona tao anatin'izany atao hoe Free FM. Ary maro ny olona ny sponsorisé azy. Maro ny olona na ny tenako izao ary tsy afaka mandahy an'izany Lalatiana. Fantatry Fidèle tsara zany natany am-pitsoahana, natany fefenana tany ary zareo. Mbola nanampy an'izareo ara-bola ary tsy vola kely fa vola be. Izy tsika ny tsy malala reo qu'est-ce qu'elle est devenue. Namaheny fotsiny atsika ny exploit ny zavatra ataony mivadina, mandaka olona, mamono olona, ao anaty birao, misekestre olona. Raha maheno ianao hoe efa trano jalajola vita ary atsimo andrefana. Aisako tsika kely eo amin'izany atao hoe andro radiolona. On dirait un petit agneau tamin'izany andro. Samby nahita daholo ny fivoaran'izany andro radiolona izany hoe mendriky ny ampiny le boy kely ity fa
tena mahay miady sy mahay mihetsika ary mahay manaja olona. Manahoana tompoko dia miondrika lakorobety mihitsy izy mirabanao. Monsieur Fleury, taty aoriana moa dia mivadika tonton. Tena zao André Rajoelina, c'est par rapport amina, hein, parce que moi je m'en fous. C'est pas lui qui me fait vivre, encore moins l'État malagasy. Dia inona ny rambony Rajoelina? Minga avy any Rajoelina tonga dia ohatran'ny fandeha amin'ny Van Damme. Karatéka, karaté-do. 10e taniny izy mandeha eo, efa président izy ka. Iza ny resy azy? Any Rajoelina. Miavona ane zany. Nefa tsy ampy akory. Atao hoe 23 ans talohan'io. Any tany amin'ny taona 970, 700 tany. Firy taona moa zany? Dia mbola nangataka sponsor à gauche à droite ne nataony André Rajoelina zany. Zao ny olona nanome sponsor azy rehetra, ny ao tsy rarahako. Parce que ny ahy tena soa mihitsy ny hoe tsy hiaraka amin'ny André Rajoelina satria fatako loatra izy. Ho rovitra daholo izay tsy rovitra rehetra amin'ity fireneny ity, ho potika daholo izay tsy potika amin'ity fireneny ity. Fa ny zavatra hainy André Rajoelina dia manao spectacle. Ary teo tsika menakavy mipotika. Teo tsika mivoafitaka daholo ary tena voany tanteraka tamin'ny RRD. Rehefa tonga teo amin'ny politika i André Rajoelina dia mifanena tamin'izany atao hoe Mamy Ravatomanga. Samy fatina alika ireo. Dia fantatrareo ny tohiny hoe ahoana moa zany tokoa hoe marina ve zany tenin'ny Fleury Rakotomalaky zany hoe ny fanaovana politika miaraka amin'ny fitondrana dia manova olona ho lasa tsy valahara sady tsy vanina any Madagasikara. Tsy dia fanao ho an'ny kristianina no miteny an'izany. Ary tena lazaiko anareo fa tena sahirana rehefa tena sadaikatra. Satria misy ray aman-dreniko izay zao miara-miasa amintsika dia tsy maintsy hibedy andray izy dia hoy zao hoe zany eny aiza bedibedesina ohatriny fa alao anao mokon-doka. Fa tena marina ny azy hoe aza dia miteny an'izany ianao hoe tsy vanina na tsy valahara fa tsisy moatrony anie. Neny tsisy moatrony ahafahana midefinira ny zavatra ataon'ireo olona ireo. Rehefa hanazava azy ao rehefa avy eo momba n'ity le acte ity. Dia inona ny moa ahafahantsika midefinira an'izany atao hoe André Rajoelina. Efa ampy ary tena maivana be ilay hoe vendrana na hoe dondrona. Tena fa tsy indray mandeha ny malagasy tao anatin'izany atao hoe fitondrany André Rajoelina zany ka miteny hoe mampalahelo. Mampalahelo ny zavatra mitranga. Mampalahelo ny zavatra mitranga. Nanomboka tany amin'ny taona 2000 no mivoaka izany fitenenana izany hoe mampalahelo, mampalahelo. Satria ny antony dia zao, tamin'izany taona 2000 zany misy hoe iny avion tonga hivato olona menote maromaro no mivoaka avao. Dia mampalahelo rehetra mijery an'ilay olona. Malahelo ianao mijery an'ilay olona ary tsy mahasahy mijery akory ny mason'ilay olona fa miondrika. Mba azonareo eritreretina ve zany hoe mandalo midina amin'ilay avion Air-Mad zany. Le gadra ny samborina avy any de Gaulle dia menote. Dia tsy mahasahy mijery azy akory le personnel ny Air-Mad. Tsy mahasahy mifanena amin'ny masony akory satria latsa-dranomasina. Mba azonao eritreretina ve zany zavatra mitranga amin'ny coronavirus amin'izao fotoana izao ao Madagasikara ao. Tsy mahajery ireto marariny akory ny fianakaviana. Entina amin'ny sarety ny marary.
Amin'ny Besarety tsy hay io entina ho aiza na hoentina ho aiza dia tsisy akory na miaramila. Efa niteny ampiasao ireo miaramila ireo na zandary, efa niteny ampiasao ireo zandary ireo. Avadio azo hitondrana marary reny tomobilin'ny zandarma sy ny polisy reny. Fa tsy hoe anao tery vaimanta lasa force de pression ampitahorana olona le miaramila sy mitafika ary ny polisy. Tsisy intsony le teny malagasy ahafahana mamaritra ny zavatra mitranga ao amin'ny Madagasikara ka ahafahana iantsona an'ireo mpanao politika malagasy olombelona ve izy ireo. Tena marina e. Mba azokazonao an-tsaina ihany hoe iza ny olona zay ara verina le izy mialatsiny aneny ary tena mifona mihitsy aneny. Iza ny olona tsy vanina mbola masamy taksely le malagasy any azavaitsika ihany manko le izy rehefa avy eo hoe na ny testara dia mbola andoavam-bola nefa mazava be mihitsy ao anatin'ny cadre ny fanarahana amin'io zavatra io. Azavai koa zay rehefa avy eo fa maimaim-poana ireny zavatra ireny. Tanan'iza tsy vanina, paosin'iza tsy valahara, sain'iza tsy manjary no mamitaka amin'ny malagasy amin'ny zavatra ohatr'izany. Mody any Madagasikara, mody any an-tanin-drazana ny malagasy. Hamonjy ireto fianakaviana tsapahorina. Tsy manana safidy akory aho ho atsy amin'ny hôtely atsy na hôtely atsy fa tonga dia io 50 € par jour. Zany hoe misy hôtelina olona miaramiaraka amin'ny rahalahy mandeha plein temps feno satria ekipa dia samy miara-misaosy ao. Fatapatatra ho hoe iza no monsieur secret au passage par rapport an'izany. Dia hoe midy ny territoire nefa misy avion tonga foana. Rapatriement farany iny misy avion tonga. Dia midy ary amin'ny bus nareo, midy ary amin'ny hôtely ary nareo. Tsy tia kany dia tonga dia mandroa 50 € par jour. Or, il suffit d'un test. Manao test PCR. Bien comme il faut, hidina ny olona, au bout de 2 jours izy mivoaka, raha ela indrindra, raha négatif. Tokony izy zany créena le passe sanitaire. Raha ohatra ianao manokatra an'le territoirenao, misy io ivato. Alefa le skirina lalina be amin'le PCR any dia ataony testa. Mandra-pahatonga an'izay midy any amin'ny hôtely aloha pendant 2 jours raha ohatra ela be mivalona. Fa tsy izay ny zavatra mitranga, 10 jours minimum. Iza misaosy miaraka amin'izany, misy olona tsy vanina ao, misy olona tsy valahara ao, misy olona tsy manjary ao. Iza mampandoha vola ny testa, misy olona tsy vanina ao, misy olona tsy valahara ao, misy olona tsy manjary ao. Manova olona ny politika miaraka amin'izany atao hoe tonga ny fitondrana dia lasa tsy valahara, tsy vanina, ary tsy manjary. Ty fiteniko foana ty hoe orzalahy. Dia rehefa misakafo ve ianao ny atoandro na ny alina? Da zao raha mieritreritra an'izany hoe Nicolas be zany, Nicolas kabota be iny. Tena betsaka ny zavatra vitan'iny Ramatoa, tena miteny anareo aho. Efa maty manko le rangahy ty,
dia tsy mampaninina milaza azy. Sy rangaha zay a, tena atao hoe isy namono le sipa. Nasipa le ry, dia maty le sipa. Dia nisy voasambotra tao, dia nisy doty anankiray. Nalainy Nicole, nanao intervention tany amin'ny fitsarana. Nicole be io a. Vitan'ny Nicole namoaka olona, tsy fantatro io na namono olona na tsy namono olona. Ohatrohatran'izany io zany a. Vitan'ny Nicole ny nampanjavona ny vaton'olona 900 kilos. Vitan'ny Nicole ny namadika ny herira Jonary Mampianatra sy voangy mivady. Mahatsy vanina sy mahatsy valahara ny politika, indrindraindrindra rehefa tonga eo amin'ny fitondrana. Inona ny zavatra tsy fantatry ny olona vitan'izany Nicole be zany. Misy olona koa amin'izao fotoan'izao hoe Ranoromalala soloniana. Manjakazaka zany ramatoa zany. Miandro mosika zany amin'ny zavatra mitranga, satria ny zavatra fantatra dia zao mihaino amin'ity mihaino amin'ity fandaharan'ity ny fanjakana, mihaino amin'ity fandaharan'ity ny olona any amin'ny présidence, mihaino amin'ity fandaharan'ity ny olona any amin'ny primature. Efa navoakako ny sariny anisan'ny mampijaly vahoaka ary tena mampahita faisana ny tambanivolo any amin'ny faritra Atsinanana iny, satria dia tapitapika eo lasa tompona lova tanin'olona ramatoa Ranoromalala soloniana. Tapitapika eo, tsy fantatra izay misaosy ao ambadika ao na iza mihinana ao ambadika ao. Fa ny zavatra fantatra tokony afindra ary asorina mena mesure disciplinaire maika Ngalore, tsy haiko moa na procureur na inona izy ao Tamatavy ao, fa anisan'ny miaraka misolitika amin'ny mafia sy manao terreur ao amin'izany atao hoe Tamatavy zany zany Lore zany. Ny adiny Roby Lore lala soloniana tsisy idiran'ny vahoaka toko. Meo ny vahoaka ny taniny, miangavy ny fanjakana raisy ny mesure maika momba an'io ramatoa Ranoromalala soloniana io. Raha tena marina tokoa fa tsy miara-miasa amin'ny filoham-pirenena izy, raha tena marina tokoa fa tsy miara-miasa amin'ny Ngara Vatomanga maminiana izy, raha tena marina tokoa fa Narsona ministry ny aménagement de territoire taloha no miaraka aminy ary miaro azy. Ary milaza ity ramatoa ity fa izy no tompon'ny tribonaly ary ny ministry ny polisy dia miaraka aminy ary ohatrany mahatongatonga saina tokoa aloha tovolahy. Nga ministra zany, moa tsy dia tena mamela nga ministry ny polisy io satria fantako tsara izy io, fantatro ny efficacité an'io tovolahy ministra io, ary anisan'ny bandy nanaka mihitsy Andriamatoa Andry Rajoelina naka anazy io satria dinamika izy io
Fa ny zavatra teneniko nga ministra ity Ramatoa ity na secrétaire d'État tsy haiko de milaza fa ianao dia miaramiasa aminy la preuve ny polisinao mihitsy miaraka amin'ny basy no manambana ny vahoaka hoe lasinareo tsisy anareo aty fa reto no miresaka aminay. Ireo polisy ireo no manakana ny tamin'ny voly tompon'ny tany tsy hiverina sy tsy hiditra ao anatin'ny taniny monsieur le ministre. Zany hoe raha fehezina zany ny amin'ny Ramatoa Noromalala dia miara-miasa amin'ny filoham-pirenena hono izy. Taloha moa izany de nitsao alefa de cousine ny Voangy Rajaonarimampianina zay tsy marina akory. Ary tsy mino akory aho hoe mety ho marina fa miara-miasa amin'ny filoham-pirenena amin'izao izy na hoe miara-miasa amin'ny Mamy Ravatomanga izy fa fisolokilokiana fotsiny zao no ataony satria vola be ny enjeu ao anatin'ity tantara ity. Vola be. Dikan'izany miandry zany ny vahoaka madinika fa ity zavatra ity efara amin'ny zavatra ratsy ity manko a. Efara amin'ny zavatra ratsy ity tantara ity satria rehefa tena tezitra ireo vahoaka ireo maranisa izy a mety havita zava-doza. Izay ny antony isin'ireo tena miangavy anao mihitsy monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, alefaso ny fanadihadiana hoe inona ny antony efa mazava ny didim-pitsarana nandresy le vahoaka, inona ny antony mbola ametrahana an'le polisy sy miaramila, le polisy surtout anakana an'ireo vahoaka ireo tsy hiverina amin'ny taniny. Na andevinao anatin'ny fahasan-drazana ara misy cimetière ao tsy azon'ireo vahoaka ireo atao akory. Mila mandinika ary mijery maika nareo par rapport amin'izay. Raha ohatra mitondra Madame Lala tony dia mahatsy valahara, mahatsy vanina, mahampamitaka ary mahampandainga ny fatongavana ao amin'ny sehatry ny politika ka miferahana amin'ny mpitondra politika na amin'ny mahitsy na amin'ny maizina. Miandry sika zany fehiny zany de zao fanontaniana tokony mipetraka de hoe ratsy ve zany manao politika, ratsy ve zany mitondra, tsy atoko, tsy a. Zao manko ny zavatra mampime ahako amintsika malagasy zany. Raha ny tokony tena izy a ny droit à l'image zany a sarobidy zany. Fa saingy zao rehefa homme public ianao na politika ianao dia lasa droit ho an'ny olona ny mahafantatra ny information, droit aux informations zany. Ny publiena sarina manam-pahefana na de efa tsy eo amin'ny fitondrana intsony ary izy fa lasa hoe droit à l'information zany le izy. Jereo tsara tsika malagasy ne manahirana ihany rehefa atao ny eritseritra. Miala eo amin'ny fitondrana le olona manam-bola be tabatabatsika. Miala eo amin'ny fitondrana le olona ohatrany hoe verina amin'ny fiainany taloha sady tsy manana na hoe manana fa normal traitentsika vendrana. Jereo fa lasa mandeha tongotra sisa. Jereo tsara ne ny zavatra mitranga e. Vakiko zany ny intervention anareo rehefa le iny fa nisy nakasary de manière furtive, tsy haiko ny filaza an'izay amin'ny teny gasy, ny sarina Andriamatoa ery Rajaonarimampianina sy ny vadiny mandeha tongotra, mandeha vinty amin'iny tsy haiko hoe avenue Taiza iny na Taiza, fa agnatin'le izy de ay jereo fa mandeha tongotra sisa.
de ao moa misy tonga saina any hoe ka zany ka matoy izy ohatran'izao tsy nangalatra izy zany fa zao fa isika mihitsy no taxen'le olona ohatran'izao fa ny zavatra lesona ngeda-be ao anatin'izay zavatra de zao tsy hitovy mihitsy zany hoe ratsiraka non mialatsiny fa efa tsy hotsony izy ndao tsy manino ratsiraka Didier Alberzafy de miaraka zany hoe ery rajonary mampianina am'izao satria samy tsy manana reo miala teo amin'ny fitondrana sy zany atao hoe Ravalomanana sy Andry Rajoelina kanefa reo no mahafatifaty ny malagasy amitsika miteny zao maty eny le malagasy ay tsy misy ohatry ny daty raha mba fantatrao manko ny zavatra nataon'izany daty zany ay tsy misy ohatry ny Andry Rajoelina raha mba sahatatrao manko ny zava-doza vitan'izany Andry Rajoelina zany fa de zao mamono saina fotsiny le malagasy mamono maso fotsiny manidy fanahy fotsiny hoe reo nakano reveko de reo ny ana forevera de reveo forevera ony ianao fa ny zavatra hitranga de zao ny politika mitranga sy ny seho ary tena nisongadina dia ny nanimba olona nanapotika olona nanakatra olona nanimba firenena na ny ekonomika na ny organisation sociale na ny fandriampahalemana na maha-olombelona fotsiny ny politika tena nandeha sy nitranga tao anatin'izay fitondrany Andry Rajoelina zay ary ny zavatra tena ngeda be sy de hoe tena nivoatra dia ny paosin-dralahy sy ny fananany ka de taraikitra daholo le malagasy toy izany fa zay ngamba mety mahasoa antsika koa mety zay koa ngamba ny tedavitsika hoe firenena mikorotana mahantra mpitondra bilingibilingy manan-karena ary te hafana sy mena-doka rehefa mandalo
izay vita mamela ifonanay iray tsy taisa isa minitra raha ny elokavitanay hatrizay italazay anio mba fafamadio ity lotonjanaka ity ity zadario lalantsara fidio anatonan'indray ny lapaniray imasony ny fijeriny tinyarisana ao amina isandriny sy ny tany ingefatsotra netinyana votrananao panuta malantuna jengingulanya swanau nirai parahiri manati manau diguveriana mandrakizai imasuni ifiderini patinyan isana hawamina isantini sitani indoefatsutra netinyana vutananao indoefatsutra netinyana vutananao Resaka momba n'ity le resaka coronavirus ity tsika zany a amin'le hoe isika efa tara dia mbola ataon'le fitondram-panjakana mihitsy ny ampahataraatsika amin'ny fivoarana sy ny zavatra rehetra mitranga amin'ny zavatra mandeha sy ny hetsika eran-tany. Zao an, ity zavatra tantarako andraty dia tokony hahatonga sainatsika menaka satria tena mampalahelo le zavatra mitranga satria taraiky le malagasy. Taraiky ary eo anao vao mieritreritra zany hoe fa ahoana moa zany. Laony hoe notsika aloha ny kabarin'Andriamatoa Emmanuel Macron. Ity kabary ity dia intervention nataony ity dia androany 27 avril 2021. Eno kely rehefa nandray ny président ny non tamin'ny 27 avril io fa tsy hoe androany azafadoko dahory. Rehefa nandray ny président ny République démocratique du Congo izy dahory. ACTA pour aider l'Afrique à répondre aux défis de la pandémie. Elle a permis de faire plusieurs avancées. Elle a permis de faire plusieurs avancées, nous disons, de la pandémie. Elle a permis de faire plusieurs avancées, nous disons, ACTA pour aider l'Afrique à répondre aux défis ensemble avec plusieurs collègues. L'initiative ACTA pour aider. Il y a un an. Sao averiko tsara izy ao anatin'le izy dia mihainonareo
Il y a un an aux izy dia tonga dia toy izy amin'ilay izy. Face à la pandémie. Il y a un an, nous avons lancé ensemble, avec plusieurs collègues, l'initiative ACTA pour aider l'Afrique à répondre aux défis de la pandémie. Elle a permis de faire plusieurs avancées, nous y sommes revenus ces derniers jours, pour aider au financement, aider aussi à plus de tests, de diagnostics, l'accès aux vaccins et à la montée en puissance des systèmes de santé primaire. Mais beaucoup reste à faire face à la pandémie. Il y a un an, nous avons lancé ensemble, avec plusieurs collègues, l'initiative. Il y a un an aux izy avec plusieurs collègues zany hoe mois d'avril tsika miteny zao février 2020 izay fivoriana natao par vidéo par conférence zay natrehany Andriamatoa iny izy teo Antonio Guterres zany secrétaire général ny ONU sy Andriamatoa Tedros Adhanom directeur général ny OMS dia ny quelques membres ny G5 zay ty zavatra lazainy Emmanuel Macron ty tamin'izay fotoana izay nitapaka fa hoe ho ampiana Afrika volana février io dia inona aby no hanampiana any Afrika surtout amin'ity resaka pandémie ty fa zao ny zavatra lazaiko anareo rehefa niavina tamin'le CV plus tianininy tsika dia tsy tafiditra akory tao anatin'ity procédé ty na le hoe non processus ty fa tsy procédé eno tsara le izy hoe inona aby ny avantageny io zavatra io. Initiative ACTA pour aider l'Afrique à répondre aux défis de la pandémie. Pour aider l'Afrique à répondre aux défis de la pandémie. Zany hoe anampy ny Afrika, anampy ny Malagasy afaka hiady ny pandémie. Jereo tsara reo olona. Tena tsy marina, tena hoe tsy diso raha miteny ny Malagasy ka any aminareo any Frantsa any raha. Zava-doza koa ny le pandémie tena marina. Fa zao mba nandalo kely tao anatin'ireny le saikelinareo miteny ireny ve hoe 4 millions moa ny population aty Europe dia 4 millions population any Madagasikara, 4 millions moa ny population any États-Unis dia 4 millions population à Madagasikara. Zany hoe raha tsy voafehy zany ny taty an-dafy dia tena aminao fa mbola au moins 1000 fois any zava-doza mitsanga amin'izao fotoana izao ny zavatra tokony hitranga aty an-dafy. Ity acte rehefa misy zavatra votratombo mako dia ho azavaiko mako azafady toka ho azavaiko mako ny filozofia n'ity zavatra ity rehefa hoe inona ny tena votatokevitra zay nentin'ny Frantsay tao anatin'ity zavatra ity tafahana natongavana sy ny faneken'ny maro zany atao hoe acte A zany na hoe acte Afrique. Fa aloha hitolo ny tenin'Andriamatoa Emmanuel Macron satria zava-dehibe izy ity tsy modin'ny sasany tsy fantatra. Revivre la solidarité internationale face à la pandémie. Il y a un an, nous avons lancé ensemble, avec plusieurs collègues, l'initiative ACTA pour aider l'Afrique à répondre aux défis de la pandémie. Elle a permis de faire plusieurs avancées, nous y sommes revenus ces derniers jours, pour aider au financement, aider aussi à plus de tests, de diagnostics, l'accès aux vaccins et à la montée en puissance des systèmes de santé primaire. Mais beaucoup reste à faire pour mobiliser plus de financement, mais avoir également des actions concrètes indispensables. Et donc ensemble, nous souhaitons agir pour que le G7, le G20 soient des rendez-vous utiles qui répondent aux besoins des Africaines et des Africains, la vaccination de tous les personnels de santé sur laquelle nous étions engagés il y a plusieurs semaines, et tant d'autres sujets. Ny olona zany manolo tanana hoe andao ampiana nareo Afrikana. Tena zavatra hoe
je ne dis pas hoe exceptionnel l'izy a fa ny filozofia an'ity le resaka acta na le covax ty dia anankiray ihany. Ty zany ny basen'izy hoe personne ne sera en sécurité tant que tout le monde entier ne le sera pas. Personne ne sera. Tsy izy afaka se sentir en sécurité hoy izy raha tsy izao tontolo izao mihitsy no voaro. De nicréena zany ty accélérateur acta aty. Inona ny tena zavatra objectif ataony ny zavatra ny fondement-n'izy io ankoatran'le teo zany hoe tsy ho afaky ny en sécurité ianao eto ambonin'ny tany raha tsy en sécurité daholo ny rehetrarehetra satria le virus en question ne connaît pas de frontières. Tsisy frontière voaro amin'ity virus ty. Il est aussi intolérable où là que certains aient accès aux moyens alors que d'autres non. Tanareo zany hein? Manana zany souci zany ny olona amin'ny firenena mandroso satria ny fiarovany anao de miaro ny tenany kio. De lasa amin'ity zavatra ity zany pour le rarefao hoe mifampiaro izao tontolo izao ary efa fantatra fa azafady rehetra vetivety ary efa fantatra fa tsy aharaka i Afrika de tsapan'ny fireneny lehibe hoe mila ampiana ry zalareo donc andao ampiana ry zalahy. Inona ny zavatra mitranga ny Madagasikara? Izy menakavy tena ao anatin'ny basen'ity acta ty de hoe il est intolérable hozy izy que certains aient accès aux moyens alors que d'autres non. Apetrany aminy izy hoe isika européenne manana accès, isika anglophone na isika firenena mandroso fa tsy anglophone manana accès amin'ny fitsabona moderne. Fa reto afrikana reto mampalahelo tokony ampiana zany. Inona ny zavatra ataon'le malagasy? Izy ndray miavona hoe zay manana ny CV plus nay e. Zay manko le mahatonga anahy miteny hoe diso anie olona le teninareo hoe manana ny maizy azy ny malagasy e. Exploiter ny Andry Rajoelina anio ao anatin'ny favendrenany. Tan'izay cadre zay diso mihitsy tsika laboratoire marina fa manana ny maizy azy ny laboratoire any Ray aman-dreny prince professeur Ratsimamanga fa reo olona tsy ampafiry ny laboratoire amin'ny olona re io e. Nen'olona efa lasa lavitra be mihitsy. Des lumières. Dépassé complètement ianao amin'ny zavatra mitranga. Donc voatery ianao tsy maintsy manaraka ny fivoaran'ny olona aloha raha te hivoatra. De miezaka mangalatahaka manaraka amin'ny fivoarana. Fa zay no nataon'ny Sinoa. Kopiaviny daholo ty rehetrarehetra ty. Farany izy ndray mivita tsara zao. Inona ny zavatra ataon'le mpitondra fatsakana? Il est intolérable hozy izy ao anatin'ity le acta ty hoe misy olona manana accès aux moyens. Lasa izy menakavy manao vaccine aty andafy. Fa tamin'ny tapabolana zao maheno aho hoe tsy atsaiky tonga aty andafy ry Eric Rabearso fa manao vaccine. Tsy hoe Eric Rabearso ny zava-dehibe
Fa maromaro amin'izany ny olona manana moyen, maka ny Maurice, maka aty Frantsa manao vaksiny, maka ry, maka aty manao vaksiny, fa ilay gasy mafiady. C'est une base de il est intolérable. Le virus ne connaît pas de frontières. Tu as en Madagascar, tsika manana ny CV+, tsika manana ny hevoka edoanne, zany. Tsika manana zao, manana feritany, tsika manana rendrekaka anao, manana fosy bomma fosy. Tsy vitan'izany reo tompoko. Misaotra an'Andriamanitra manana an'ity le hevitra ity resaka acte aty hoe l'ensemble de la planète doit être protégé. Zay ny ao anatin'ity zavatra ity. Ka izao, rehefa nilancé an'ity Andriamatoa Emmanuel Macron tamin'ny volana febroary, tamin'ny taona lasa, dia acté tokoa ilay izy ary niken'ny firenena membre G5 no ONU ary indrindrindrindra ihany koa ny OMS. Ireto avy ry zareo miaraka anatin'izany mazava Bill et Melinda Gates, CEPI, FIND, Gavi, the Global Fund, United, Welcome, OMS ary ny Banque mondiale. Zany rehetrarehetra zany no anatin'ity dispositif pour accélérer l'accès aux études de lutte contre la Covid-19. Dia sahany malagasy, sahany Andry Rajoelina ny sinobe azy, ary dia tena zesteny tanteraka hoe ity CV+ ity mahasitranao izy. Dia zao ny zavatra lazaiko antsika, tena acte criminel ary décision criminelle ny mandavan'Andry Rajoelina amin'itony zavatra itony. Ireto aby le dispositif ary. C'est un dispositif qui repose sur 4 piliers. Voalohany indrindra, ny produit de diagnostic rehetra, izany hoe ny fanaovana test, ny fametrahana laboratoire moderne, aingana sady rapide. Eritrereto fa nisy an'izany atao hoe hatraminao hoe formation à 10 000 professionnels de la santé dans 50 pays. Azon'izany ve Madagasikara? Nomena maimai-poana ny test, fametrahana ny test anankiroa na telo rapide de haute qualité tamin'ny marché. Tsisy. Hatrany amin'ny vahoaka hatrany amin'ny 500 millions de personnes amina firenena manana revenu faible no nametrahana an'io zavatra io amin'ny resaka diagnostic, produit de diagnostic. Ny diagnostic manko tsy vitany hoe atsofoko anatin'ny oronao iny dia ampidirinao anatiny ihany. Misy laboratoire koa ahafahana mahita amin'ny concentré manao ny analyse rehetrarehetra sy ny karazany. Données informatique et statistique suivi piste par piste. Rehefa vita ny diagnostic dia mandeha ny traitement. Inona ny zavatra nitranga? Laviny Andry Rajoelina fotsiny izany. Laviny. Ny tao anatin'izany dispositif amin'ny resaka traitement ity izany, ny resaka ny United na United sy ny Welcome. L'objectif au cours des 12 prochains mois est de développer, fabriquer et distribuer 245 millions de traitements aidant les personnes atteintes de Covid-19 à se remettre de la maladie. Traitement fotsiny io. Troisième phase, troisième pilier, anti-projet, actati, d'une vaccine. Izay ny CEPI,
ny Gavi, l'OMS, nous nanao par tous les moyens ny accélérer ny recherche mba hisiny vacciny efficace. Ny zesteny Andry Rajoelina sy ny tropony fotsiny zany. 2 milliards de doses tompoko. 2 milliards de doses tompoko no hoe ny vidiana tamin'izany ary ho zaraina équitablement d'ici la fin 2021. Tsy ao anatin'io cadre io Madagasikara. Mampalahelo an. Mampalahelo. Kanika dia ny fondement farany zany ny système de santé. Io indray Banque mondiale sy ny Fonds mondial no manao migarantira sy mametraka an'io. Dia ny zavatra tonga aty amintsika dia mandeha ila ny Banque mondiale mezaka manampy fa ato amin'ilay anankitelo ny vaccin. Ny antsika zany lasa manao marche arrière. Ny olona ny diagnostika voalohany dia traitement de vaccin, fa ny antsika indray ny Banque mondiale dia vaccin dia traitement, zay vao diagnostika. Tena manao fo zay, mitorona. Raha ianona anie ny tenin'ny Andriamatoa Emmanuel Macron. Miala tsiny satria izy ny tompon'ny projet dia izy no meno anareo izay tsy mahatanty meno azy akatony ny sofina fa tsy maninona. Le temps est venu de partager. Face au virus, la sécurité sanitaire de nos concitoyens exige une action internationale efficace. Nous ne pouvons pas laisser s'effondrer des systèmes de santé, nous ne pouvons pas laisser le virus hors de contrôle sur des territoires entiers. L'apparition de nouveaux variants en témoigne. Notre santé se joue aussi dans les pays les plus pauvres. Nous tous qui sommes aujourd'hui réunis avons travaillé d'arrache-pied pour mettre en place en urgence un outil qui nous permettait de répondre à cette ambition. Aujourd'hui, la communauté internationale décide d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. La création donc de cet accélérateur pour lutter contre le Covid-19. Donner à tous accès. 20 avril 2020, nous lançons notre tour Emmanuel Macron ACTA. Et nous, nous allons nous intégrer dans le schéma ACTA, Nicovax, en CV+. Avy amin'ilay fitenenana hoe tsika malagasy manana maizy atsika. Eo indrindra tsika izao. Teo tsika nitaraiky. Satria jouen'ny olona amin'ilay sentiment dia lasa tokoa miady hevitra eo am-pisotroana toaka, na eo am-pilalaovana beloty, na eo am-pamangina fanankaviana. Marina nini ny Andry Rajoelina. Efa mba fotoana kosa izao fampisehoana ny antsika e. Io! Sa hoe vaccine. Efa 2 volana tsika izay nanapa-kevitra hoe hanafatra vaccine. Tsy haiko izay no efa tonga na ahoana. C'est aux produits de lutte contre le Covid-19. C'était le 24 avril 2020. L'accélérateur ACTA était né. 1 an plus tard, nous pouvons être collectivement fiers de ce que nous avons accompli, même si beaucoup reste à faire. 11 milliards de dollars ont été mobilisés. Ny olona zany hainao après malala hoe zao ny zavatra vita. Na de hoe négatif ary satria hoe beaucoup reste à faire. Mbola mahazo kritika tena sévère. Ary tena anisan'ny hoe misy manopa mihitsy ny Frantsay. Raha itony filoham-pirenena hoe Emmanuel Macron tony. Nefa zany ny zavatra vita. 11 milliards de dollars ont été mobilisés depuis le mois d'avril 2020. Qu'est-ce qu'on a mobilisé depuis le mois d'avril 2020 jusqu'à ce jour pour le cas de Madagascar? Qu'est-ce que Andry Rajoelina nous a promis depuis le mois d'avril 2019 jusqu'à ce jour?
Janony le patriotisme diso toerany enono ny hafa de raha mahasoa anao ny zavatra tenenin'ny hafa de raiso fa raha be gesta hoe CV plus ny atsika efa hikasy io tona mirindrina amin'io Edouane efa hikasy io dona mirindrina amin'io Homme fosy efa dona mirindrina amin'io tsy fitiavana ny tena reo olona fa zao efa taritsika mbola vao mainka aletiky le fitondram-panjakana any amin'ny lalina samby mba mieritreritra tsika amin'ny zavatra tokony atao rehetra fa manjary entin'ny olona any amin'ny lalana diso mialatsiny aloha fa akamosoara reo olona fa tena lasa voasery tapoka teo tsy fantatra hoe inona ny antony safady afaka mianta aminareo ve za
izy ny tena mahagrava an'ilay zavatra mitranga dia zao a. Tsy resaka hoe fahadondranana ilay izy a, fa fitiavakely, fitiavana hanambakana. Satria manko ao anatin'ity zavatra ity tsy afenina fa tena misy business ngeda be. Zay mahatonga nananao an'le tatasika teo hoe Matsy Vanina ary Matsy Valahara ho an'ny mpanao politika no tonga eo fitondrana. Dia manarareo paty. Le efa misy dispositiva zany apetraka ny OMS sy ny ONU sy ireto firenena lehibe hoe omenanao gratuitement. Fameno manko le acta A sy le COVAX. Le acta A tena ho an'ny firenena afrikanina sahirana mihitsy. Dia omena fotsiny zany le fanaovana test. Fa dia zao laviny dralao io ary tsy niditra tao anatin'io zalahy satria aleony nanafatra tany Chine dia test anankiray zay tokony hoe 20 cents zany 0,20 euro raha be indrindra dia nataon'ireo tanana sy paosy tsy valahara namidy tamin'ny malagasy jusqu'à hatramin'ny 250 000 ny test anankiray. Azonareo eritreretina ve zany ry malagasy? Zany hoe misy olona zany tena manararoatra ny fahorian'ny hafa fotsiny nefany efa misy dispositif apetraky ny firenendehibe omenanao maimai-poana. Tadidio zany fa nitehaka amenao sy ny fideraderanao any andro rajelio isanandro dia vidinao lafo. Tsy nisy ny tena anjany ny opozisiona iray raha hoe misy an'le acta A nataony Andriamatoa Emmanuel Macron fa dia nangina tamin'ny fanoherana tao izy manakavy hiady toerana hoe misy an'ity acta A ty izay natokana ho an'ny firenena manana revenu faible aty Afrika. Taitra fotsiny ianao na heno an'izay tao anatin'ny kabariny Andriamatoa Emmanuel Macron rehefa nandray ny filoham-pirenena ny Repoblika Demokratika ny Congo sady filohan'ny Union Africaine. Fa haitsika tamin'ny ora mitony e. Ity zavatra ity izaho mitatataty ity hoe gratuit io zavatra io, gratuit izy io, tsy niditra tao anatin'le dispositif ary zalahy fa ny zavatra nataony dia nanafatra ary bizina be ho azy menakavy. Zany hoe efa tonga hivatsy zany aloha le olona dia mandohan'ny fidirana hivato surtout ny vahiny dia efa fantatritsika hoe lasa ny paosin'izy iny. Faharoa manao test le olona dia efa fantatritsika hoe miditra ny paosin'izy le test. Efa test raha tao anatin'ity le processus acta ty gratuit ny tena marina. Madagascar est un pays, est un État dirigé par un épicier. Zay ngamba ny tena marina. Tokony hoe aide l'épicier no etsoina ny Andry Rajoelina, zay ny tokony anarany satria tout est épicerie. Speculena daholo ty na dia ny aretin'ny olona aza. Tsisy ninona mandroso dia zahatra mitranga. Efa hitako le numéro anao Sefodinina fa aleo anao miditra amin'ny Facebook satria ianao kay any Madagasikara. Fa ny tena mety dia le midira amin'le Fleury Rakotomalala amin'ny Facebook raha mety tompoko atao VNP dia atsoka ianao aveo. Zay le zavatra mitranga. Efa mahantra ianao, efa tara ianao amin'ny siècle iray
dia vao maika mbola letiky ilay fitondram-panjakana ao anatin'ny maizina. Izay no nahatonga anahy nitony teny iray andro iray hoe ry malagasy a, raha izao zavatra mitranga ataon'ny Andry Rajoelina izao, tsy aleo ve niafy da mikolonisation? Fa na ny colonisation ary mbola tsy mafy ny zavatra ataon'ny Andry Rajoelina amintsika izao, amin'ny malagasy izao. Izay ny fanaovako veloma amintsika mianakavy. Tamin'ity herinandro ity dia saika hiresaka ny maritiry malagasy, anisan'izay tena ankafiziko Lieutenant Albert Andriamarimanana, fa tsy ampy ny dosie eo am-pelantanako dia amin'ny Lahady aho no hanapa-kevitra hiresaka momba anazy io satria anisan'ny victime na trahison izy io. Ka milahady tsika miresaka momba ny Lieutenant Albert Andriamarimanana. Veloma mandram-peona, veloma mahafinaritra, mialatsiny fa avy lavitra io dia somary reraka dia nitsinika ny sery. Veloma mahafinaritra tokoa, samby ho tahin'Andriamanitra amin'ny Lahady amin'ny ray any Madagasikara amin'ny fotoana tokoa. Veloma tokoa.